raha nipiasika kosa ny masy izay nitanterana teny amin'ny kianjany Mahamasina ny sery sampirenena mofo izay solotenan'ireo masy io miasa sy monina eto amintsika dia tonga nanome voninahitra n'izay fotoana teny amin'ny kianjany Mahamasina izay isan'izany ary ireto olo-manakaja izay mpahafantarina amintsika ireto. Maro ireo olo manakaja tonga nanome voninahitra ny matso izay nitotsaina tetsy amin'ny kianjany Mahamasina ho fankalazana ny fetiny fahaleovantena. Nanamarika ny fisiny ireo masoivo maro samihafa miasa eto Madagasikara. Nanatrika ty fotoan-dehibe ty ihany koa ireo mpamady vola sy firenena mpiara-piombonantoka toy an'Andriamatoa Adolfo Bridzi avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy Ramatoa Fatma Samora solotenany firenena mikambana. Isan'ireo vahiny nasaina nanotrona ny matso ihany koa Andriamatoa Jean-Louis Robinson, kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana tamin'ny Desambra 2024, ny Amiraly Didier Ratsiraka sy ny fianakaviany, ireo minisitra sy filohana androm-panjakana teo aloha. Tonga teny toerana ihany koa ireo filohana toko politika maro samihafa. Nanatrika ny fotoana ihany koa ireo mpandrarara toe-karena avy eto toerana sy any ivelany. Tsikaritra teny toerana ihany koa ireo filoham-piangonana maro samihafa sy ireo solotenany FFKM. Tonga nanotrina ny fotoana ihany koa ireo ministra ny gouvernemanta izay nitarihany Prime Ministra Coly Roger. Nisy kosa ireo vahiny manakaja nandefasana fanasana kanefa tsy tonga namaly ny antso noho ny antony maro samihafa. Nisongadina tamin'izany Andriamatoa Rajoelina Andry sy Andriamatoa Zafy Albert.